Ravana malala amin'ny tompo mitombo aminareo ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dera sy misaotra anao zay tompo fa akaiky dia akaiky anay tokoa ianao ary tsy mitsahatra manantona anay ianao sy manakaiky anay amin'ny alalan'ny teninao. Dia atao fitsaroana indray fa nao Jesosy Kristy le teny tonga nofa ka niarana olona taminay. Dia vokisy zava-tsoa avy amin'ny teninao zay Jesosy Kristy tompo tsy mpamonjy anay io. Amen. Ny bokin'ny Nehemia toko fahavalo andininy fasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo no anjara mofinainao antsika amin'ity andro talata ny 7 Desambra 2024 ity. Nehemia toko fahavalo andininy fasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Vaky zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Nehemia gouverneura sy raha mpisovina mpanora-dalàna ary levita zay nampianatra ny olona dia nanao tamin'ny olona rehetra hoe masina ho an'i Jehova Andriamanitra reo ity andro ity, ko aza malahelo na mitomany fa mitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin'ny lalàna. Toy izy taminy mandehana hany matavy ary sotroiny mamy dia manateo anjara avy zay tsy mana-javatra voavoatra fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity, ko aza malahelo anareo fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Ary ny levita nampangina ny olona rehetra ka nanao hoe mangina ianareo ka masina ity androny ity, ko aza malahelo ianareo. Dia mandehana dia nandeha ny olona rehetra inona tsy sotro tsy anaty ranjara ho an'ny sasany ary faly indrindra satria azo ny tsara ny teny zay nitoriana taminy. Ary noho ny ampitson'iny dia voateo amin'izy raha mpanora-dalàna ny lohan'ny fianakaviana mba amin'ny olona rehetra sy mitsoro ary levita mandinika ny tenin'ny lalàna. Dia hita ny voasoratra tao amin'ny lalàna zay nampandadin'i Jehova ny Mosesy fa tokony toetra amin'ny trano ratsan-kazo ny zanak'Israely amin'ny andro firavavona amin'ny volana fahafito. Ary tokony ampandeha ny olona sy andefa izany teny tety ny tanàna rehetra izany any Jerosalema ka nanao hoe mandehana anatenimbohatra ka maka sampana oliva sy sampana oliva maniry ho azy sy sambadroatra sy sambadofia ary sapakazo horavina anaovana trano ratsan-kazo ary ny voasoratra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia mididina ny olona hanokatra andro anankiray zay hifaliana sy nanana sy sotroina eo anatin'Andriamanitra. Ko aza malahelo nareo fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mafy anareo. Ny fifaliana amin'ny Jehova no fiarovana mafy anareo. Tsy voatoatra amin'ny farana moa lahatsoratra masina teo fa tokony hijanona ny 20 dia nisy fifaliana lehibe indrindra zay nito amin'ny 17 dia nisy fifaliana lehibe indrindra satria niara-ny deran'Andriamanitra, niara-ny saotra an'Andriamanitra, niara-ny hinana sy niara-ny sotro. Samy nahazo ny anjara tsy aza avokoa ny olona rehetra ary tonga feno fiderana sy feno fifaliana ary nankalaza an'Andriamanitra. Ary faly indrindra ny olona rehetra tamin'izany. Faly indrindra ny olona rehetra ary fifaliana lehibe indrindra. Ary zany fifaliana izany ravana no fiarovana mafy azy anao ka tonga anao tsy anatahotra ny amin'ny zavatra miseho eten'ity zao tontolo zao ity, ka no tena bebe koa an'Andriamanitra sy feno fiderana azy amin'ny atao rehetra. Eto dia misy fianarana lehibe eto hoe samy azo ny anjara voavoatra avokoa ny olona rehetra satria samy voky sy hinana avokoa ary tsisy alahelo fa anana fifaliana avy amin'ny Jehova. Ahoana natanteraka izany? Izaso ianao tsy mihevitra ny tenanao ihany fa mihevitra ny hafa tahaka ny nataon'Andriamanitra. Ny fiadanana dia tsy tao amin'izy ihany fa nataony tonga tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity araka ny tenin' Jesosy. Ny fiadanako meka anareo
ny fiadanako na fikona io teo aminay rehetra kosa ny tokoa i Jeso Kristy etianay amin'ny fitiavana tsy mety levinao. Amen. De raha sy misotranao zay raha eo fa lehibe fitiavanao anay. Inona ny famindapolo aminay satria ampianarinao zay mba hevitra ny rehetra fa tsy ny tenanay azony ary anam-pifaliana avokoa ny olona rehetra satria natokana zany andro zany hifaliana sy sotroina ary hidirananao. De mba mitaky zany tokoa ny andro ny tsirairay avy satria tsy tianao zay hevitra ny tenanay ihany fa ny hevitra ny hafa koa ka nanany hafa ny anjara sahaza azy. De sitraka ny ary vavaka nay zay ny an-dany masina ny naranao mitokana ny fanjakanao ataony ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minay niny anina sahaza anay mamelany elokay tahaka na melana zay melaka taminay izay mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne zao todrano tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina zao rehefa mifinoana sy fanantenana zao todrano zao. Ary Andriamanitra ny fanantenana ne amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra fononareo hitombonareo amin'ny fanantenana ny hery fanamasina minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra re ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.